mila fanavaozana fantsiana ary fanamboarana ireo rijateny sy fehezan-dalàna maro samihafa ifehezana ny asa mandraray eo anivon'ny anjerimanontolo sy eo amin'ireo foibe mpikarohana nasionaly raha ny nambaran'ny sendika ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ao anatin'ny CSS sampana Antananarivo. Alohan'ny anatanterahana ny fifidianana eny anivon'ny anjerimanontolo no hangatahany zareo anavaozana izany rijateny maro samihafa izany. Raha ny nambaran'izy ireo hatrany dia maro ireo efa nilozan'ny toetrandro ao anatin'ny lalàna, misy ihany koa ireo mila ovaina ary misy ny tokony hoforonina toy ny lalàna na ny loi portant sur la politique nationale de la recherche à Madagascar mba ho tena fanohitra ny fampandrosoam-pirenena ny fikarohana sy ny fianarana ambony eto Madagasikara. Nilaza ihany koa ny CSS Tana mba ho fampanajana ny demokrasia dia tokony ho suffrage universel no tanterahana fa tsy moyenne de rang satria tsy mitovy mihitsy ny isan'ny mpampianatra mpikaroka isaky ny établissement. Tsy mety ny fanaovana mizana tsindrinila ny zanaka kalahafa ary ny kajikajy manokana efa lany andro ametrahana ny kinamanamana eo amin'ny fitantanany raharaha amin'ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena ary indrindraindrindra ny ety anivon'ny anjerimanontolo. Noho izany miantso ny prime ministre sady lehibe ny gouvernement sy ny filoham-pirenena malagasy mba samy hijery aingana sy andray fanapahan-kevitra entatra manoloana ny tokony fampiarana ny fifidianana andraisan'ny rehetra anjara suffrage universel ka ampitovy zo ny mpampianatra mpikaroka tsirairay eo amin'ny latsabato izay ataony. Ka amin'izay fotoan'izay dia izay na azo isam-bato be indrindra amin'ireo kandida no lany hitondra ny université na ny domaine na ny établissement na ny faculté ary ny mention ao anatin'ny anjerimanontolo. Koa anterina etoana fa raha tena tiana tokoa ny hitondra fanatsarana eo amin'ny tontolo ny asa fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia betsaka ireo fehezan-dalàna sy rijanteny mila fanavaozana sy fanotsiana na koa fanamboarana mihitsy. Nanamafy ny tokony natanterahana ny suffrage universel mba ahafahan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra maneho ny heviny ireo mpampianatra mpikaroka. Tena alohan dia le hoe suffrage universel io zavatra io mba misexprimer ny prof tsirairay aby dia mba tsy handeha ohatran'le hoe olona 5 ny amin'ny département anankiray dia hitovy amin'ny olona 280. Logika zany mamoetra mihitsy zany logika zany mpampianatra logika ta matematika mpampianatra ny akabazan'ireo mpianatra mahalala tsara tsy nety le nanaovana azy taloha ka efa tsy mety be dia mbola tohizina. Raha ny fivoriana no tanterahan'ny conférence des présidents na ny COPRES izay notarihan'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa tamin'ny fahaefatra ny volana febroary teo dia manomboka ny fahaefatra hatramin'ny faha 12 volana martsa izao no anatanterahana ny fifidianana eny anivon'ny anjerimanontolo.